say you merited ni fiainako mitevitega yaefuna si matauta timba misikaranyao aiza maleako inunarinu ataku fotina verievita Mulau jisu anafakanau Mulau jisu itantananau Famulau jisu anafusafunau Faizi tena tiana Simamana Fatima mutiana Waminzabatsaruta Marisa Tisotia Na imunitan Aminifiaina Masautanina Atobianuana Tisode matiamu Tisiana Rerakanyakyu Raratinikya Niwavikyu Nisala Mitantana fonai Sana Luisa Simamana Tedania Vous souhaitez acheter des matériels de Aisa Materaku Kelilotani Finu Kaveri Evitra Mulau Jesu Anafakanau Mulau Jesu Itantananau Mulau Jesu Alafusafanau Kamina Leyana Kama Tujilifuna Azamatauja Fahuvuntina Marisa Tisotia Siana Na irunisak Aminifiaina Yasaru Shalila Ataga Buana Tisori Matia Buzesiana Marisa Tisotia Siana Na irunisak Aminifiaina Yasaru Shalila Tesori matiamu Tisiana Nasautanina Atamianduana Tesori matiamu Tisiana Formula Altiso Amundiana Isanago manemunana Idamure famudi maswana Oh yeah Timanana mana Timishani zamba Dafa Yeah There's a night that's a great another I never know it, babe Yeah
guy, so it's it is a no, Machara no sorry, my life. See my phone at the one as a Jaffa. Please suffer no misanita. You will not know what you get is at the way. Yeah, they are on a mountain that is out. You are not kuma eating the lana way. Yeah, and I mean a son of me. Hello, Manu Sakafu Pitavani. Hey, I told you see my daddy in the Sangha. Tagiani Shani. Yeah, so I got to Yavana Nagabanya. The Pangaba. He's too shy. Too shy. Amita Kagi. Amadika Madikari. I don't know, baby. Sorry, my life. See my phone at the one as a tough again. This suffer no you will not know what you get is at the way. Oh, they are not a put in the car. Is out. You are not come hitting the other way. Yeah, and I mean, now some people. I know man who sat off for Pitavani. Sorry, my life. See my phone at the one as a tough again. You will not know what you get is at the way. They are on a boat in the car. You will know who are eating the other way. And I've been a family man. I know man who sat off for Pitavani. Forgive me for being so weak, not to after stray. Even if I can't stop crying, that is Buddhist on a safe path. This road will lead to a downfall. Should I keep lying? Should I keep lying to myself? In my head, it's exploding, but I feel this feeling that I feel this pressure, I feel this weakness. I'll break out to lay on, and I want to forget. I want to forget everything. Forget everything. I want to forget everything. Forget everything. I want to forget everything. Forget everything. I want to forget everything. Everything about you. We entered our vows and remain faithful to each other. It was just a simple story. Oh,
that's in the broke heart. And I don't wanna, but I can't stop. I see your love fly away. In my head, down, but I feel this feeling. I feel this weakness. I feel desperation. I break out to neon and I want to forget. I want to forget everything. I want to forget everything. I want to forget everything. I wanna forget everything in my head. Exploding, but I feel this feeling, and I feel this weakness. I feel this pressure. I break out to the neon, and I want to forget it. I wanna forget everything. Forget everything. I wanna forget everything. Forget everything. I wanna forget everything. Forget everything. I wanna forget. I wanna forget everything. I wanna forget everything. I wanna forget. I wanna forget everything about you. Eny ary diva marge. Sotran'ny diva amin'izany hira zany hoe I wanna forget everything about you. Mahafinaritra le prononciation le zazavavy kelitsika ary reny ny vato nasandatra sanatry ny tany. Ary raha ohatran'ireny daholo ny hoe zaza hita ny tezaina dia mahafinaritra satria hitantsika hoe misy fivoarana ary misy fanantenana be dia be amin'ny hoavin'le tanora sy ny zavatra miseho. Marina fa nandalo fiainana sarotra i Marge ary tena sarotra koa. Tsy vita moramora ho an'ny tanora mora hazon'ny fakam-panahy moa zany, fa lazaiko anareo fa tena sarotra, tena tsy hoe facile na donné à tout le monde le combat qu'elle a mené. Je vous assure que c'est pas évident pour arriver là où elle est maintenant. Donc encore une fois, félicitations pour cette jeune demoiselle. Zanakinga Daviko Lipo Daviko. Matsiarotsaro ny kabaso poulet andraga ry Daviko, sarovina indray tsika nanao an'io moa. Papany Marge moa zany Daviko zany na Lipo zany ho an'izay tsy malala. Ny androanitsika dia hiresaka momba ny événement 26 juin aloha dia avy eo alahatritsika ny fandaratsika amin'ny zay tena fandehany.
Tatasika anankiroa no hoentiko eto dia ny vavaka ataon'ireo malagasy vitsivitsy. Saoran'Andriamanitra fa efa manomboka vitsivitsy izy ireo zao satria na inona lazaina azafady aloha arahaba tokoa mipoatratrika indray le sola ianty na i voatavo araky mitiavan'ny adva azy. Ny adva indray moa zany de tsy ilaina akory ny hoe ajain'ireny olona ireny, tsy de mampaninona koa le antsoina hoe voatavo na lokotra. Ampafiry ny surnom sy ny tora-baty nahazo an'i Jesosy zany rehefa eo alohana teo ambonin'ny hazofijaliana izy ka dia raha mitarika hitondra hieritreritranao zavatsoa an'ny praibelona aminao ianao dia aza manantena hoe fandokafana ihany fa tsy maintsy misy gropin'olona hanompo anao ary tora-bato anao, hanosika tanananao ary animba sy andoto anao hatramin'ny farany. Tsy maintsy misy zany ary tsy izany no andeha hankivy anao, tsy arakaraky ny nahazo ny izy ty izy teo Jesosy Kristy ny mety ahazo antsika amin'izany fa de miroso foana antsika tanke mbola manao ny fahamarinana antsika, mahatsiaro ny fahamarinana, mitojo amin'ny fahamarinana ary ho fandresena ny ampandraisany fahamarinana sy ny hitsy dia tsy olan'izany fa afaka alefanareo trao amin'ny lamosika ao, atsipazo eny amin'ny lohako eny, hopahehoen'ny sofiko na hovakin'ny masoko, tsy hankivy ihany mihitsy zany tompoko satria efa fantatro fa tsy maintsy ho zay ny lalana. Ka dia mipoatratrika teo, miaraba antsika rehetra tompoko, faly miaraba antsika rehetra. Vavaka izy ty hoa ary lasa raisina toy ny vavaka satria rehefa mandinika ianao dia sahirana ihany ianao zany mieritreritra hoe raha ohatra ianao zany si vous n'êtes pas armé pour les diverses analyses thématiques sur chaque publication atao eto amin'itony mura itony dia fanina ihany ianao ary mety andepizepy mihitsy ary tsy afenona. Ampanetretena no hitenenako eto ary anazavako eto hoe misy ara nama akama tena tratran'le influence le manipulation, le faiky ataon'ny ekipandavalo sy ny faiky ataon'ny ekipan'ny Andry Rajoelina ka manjary misy miditra mihitsy manao proposition tokony hovaina kely le mode de communication antsika fa ho ary ho araha sy ny karazany. Kanefany raha ohatra ianao manao ny analyse rehetra zany amin'ny fisehony io, tsy omena tsiny moa izy ireny satria ny marina dia tsy ananany na koa tsy mijery ny fototra sy ny tena hoe manao analyse matotra sy mitombona ireny akama ireny na ireny olona miantso hoe marina nefa tokony hovaina kely mode de communication antsika fa misy an'izao, misy an'izao, misy an'izao. De nefany tsara ihany nareo mandinika hoe ireto olona mitabataba sy manopahopa sy milaza fa voadona, milaza fa averiko eto manko hoe anakefatra eo ny thème contre-attaque tena ampiasain'ny olon-davalo ary ampiasain'ny olon'ny Andry Rajoelina koa. Voalohany indrindra dia maivana be, mirefarefa amin'ny tany. Faharoa de manopy izy. Fahatelo de hoe efa henony vahoaka zany fa tsy rarahanay. Faefatra dada forever. Zay zany le izy. Na Iandry forever. Hoe Iandry ihany ny anay. Fa io tsisy raha ianao zany Iandry argument, Iandry hevitra fa ndraindray izy mahay tsara velatria ihany za de ay de fa dimy le hoe je ne suis ni l'un ni pour l'autre, je ne fais pas de la politique nefany ao anatin'ny conclusion ny phraseny dia miezaka izy sauvegarder ny Andry na i Ravalomanana. Fa matetika moa Ravalomanana zany no tena hoe miezaka ny hiaro azy amin'le hoe je ne suis ni l'un ni l'autre ohatran'izay de ao miteniteny frantsay vakavaka ao
sy ny karazany manahirana le izy meno azy raha ohatra tsy manao fanadihadiana amin'ny fotony ianao amin'ny zavatra miseho eo ambonin'le écran na le amin'ny telefona fa mila jerena ihany satria vao mivadika kely fotsiny ianao de vao isanao hoe ny commentaire mahatratra hatrany amin'ny 500 commentaire nisan'ny manao j'aime eo amin'ny 200 fotsiny eo de nefa ny eo anatin'izay 200 zay mbola resin'le mpanao an'le posta largement ireto mpiataky fake avy amin'ny na izy Ravalomanana na Andry Rajoelina ka izao rehefa hoe ahoana ny fomba fanadihadiana ny zavatra miseho ireny. Misy ampidirina amina débat technique izy de atapina ny dominy ary tsy tafavoaka mihitsy ao anatin'izay débat technique zay ary matetika dia alon-dralahy miataka fa tsy miresaka amin'iny izy satria mafy loatra amin'iny. Raha ohatra zao nanao tsika hoe Andry Rajoelina eny abolique de tena tsy fantatry zalahy ny dikan'le izy ary misy tena teniny lavolefina mihitsy hoe c'est la première fois que j'entends ce mot-là de miala lavitra be mihitsy ry le rony amin'iny satria mety tsisy dictionnaire akory eo an-taniny ahafantarany ny dikan'le izy na mety misy ao fa tsy fantany koa ny dikan'le izy. Ampidirina aty amin'ny débat insensé indray zalahy na non-sens takan'le nataontsika iny hoe tsy misolo akanjo mihitsy inga marika Ravalomanana tsotra be ho an-dralahy zany de miazakazaka be izy ary amanjatony ny commentaire ary rehefa nampidirina amin'izay ny estocade finale zany hoe mbola hitoly izy fa tsy ny hoe ihany natao amin'izay ny tena hoe eo amin'izay nanavahana ny tsiparifary sy ny tena hoe tompon'ny entana de zao no lazaiko anareo nampidirina amin'izay ara le resaka sondage Binina sy Ravalomanana de tena lazaiko anareo fa miboridana teo le olon'ny Ravalomanana tonga de mivoaka ny isany voalohany indrindra aloha fitsapahakevim-bahoaka ty ary zay littérature dia fafana dikan'izany tsy commentaire zany natao eo fa apetraka fotsiny izy hoe na 1 na 2 de niezaka mafy mihitsy reto ekipany Ravalomanana zany amin'le fake hievitena an'le sondage kanefa tsy voasakany izy satria tataka be le victoire ary tena teneniko anareo fa misy ekaratra amin'ny 15 points resin'ny chef-Binina lavitra be Ravalomanana ary teo no nahitana zany amin'ny analyse technique satria nareo tsy mahalala manko hoe itony zavatra itony tony débat insensé tony karazana na style na sondage afahana mievaluer exactement hoe firy reto mpanao fake firy reto olona miasa manohana Andry Ravalomanana miasa manohana ny Andry Rajoelina. Ny zavatra hita zao dia hatramin'ny alan'ny Rina tao amin'ny postan'ny communication misy azy io dia niena be nisan'ny feky miaro ny Andry Rajoelina ary midika ve zany fa voatery hanavao olona hanao feky indray zany Andry Rajoelina tsy fantatra ny amin'izany fa ny zavatra tena misy de zao ny Andry Ravalomanana de misy eo amin'ny 70 ka hatramin'ny 50 eo zao eo ary reo olona ireo dia manana compte fake farafahakeliny 3 isan'isany farafahakeliny ho 3 isan'isany satria rehefa voafafaty zany tratra ny supra dia mamorona anankiray izy ary ny olona iray mavita mamorona compte fake 4 ao anatin'ny iray andro amin'ireo olona mpanao fake ireo. Ka de rehefa nandeha ny sondage chef-Binina sy marika Ravalomanana de mazava ho azy fa mipoitra le fitaka. Zany hoe ireto olon'ny Ravalomanana reto zany reto olon'ny Andry Rajoelina reto dia mamita tena. Izany no mahatonga anahako betsaka ny olona miteny ahako hoe Monsieur Fleury indraindray neto 200 fotsiny olona manaraka anao hoe indraindray nao te 158 fotsiny tena tsy olana zany au moins hitako réellement ny olona manaraka
ianao zao lasa 1500 vues, taloha anao 6000, taloha anao 10 000. Tsy maninona hoe be booster hoe au moins boostena fa misy effet be ny izy amin'ny politika e. Tena miteny anao fa mamita teny ianao amin'io boost io. Tena miteny anao fa mamita teny ianao amin'io fake io. Satria rehefa tonga am'izay ary le sondage réel hoe 1 ça 2, tsy afaka manao ianao miveriny indroa na intelo takan'lefanao amin'le commentaire fake. Fa na fekinao raha mbola sahiranao iova compte indray de anao 1 na anao 2, fa ny an'olona zany tonga de naturel be le ary am'le 1 ary maro le olona tonga de hoe laiko io sarangara sefim-binina de hitanareo am'izay. Miezaka ary zalahy zany hoe sefim-binina ve de comparable amin-dravalo, de mipetraka ny fanontaniana hoe i Andry Rajoelina ve de comparable amin-dravalo? Raha ny tena marina tany amin'ny 2009 nefa lasa ny Andry Rajoelina ny fitondrana. Ravalomanana ve de comparable amin'ny Ratsiraka raha ny alavitry ny fahaizan-Ratsiraka sy ny fahadondrenan-dravalo? Fa lasa ny Ravalomanana ny fitondrana. Niezaka nanakana ny sondage rehetra ekipan-Ravalomanana amin'ny alalan'ny argument hoe tsy comparable. Inona ny dira amin'ny pataloha fa tsy nanakana ny olona hifidy ambinina ary nampandresy ambinina sefim-binina tanteraka. Lavitra be ny ekara tsy vitany hoe 10 points fotsiny. Fa raha tamin'ny 1/12 sasany tany hoe adiny 2, adiny 1 après ny sondage ny publiena ny sondage dia sefim-binina nandresy tany amin'ny 19, Ravalomanana mbola vao 10. Ary zay 10 zay raha tena savolaina, tsapan-dralahy zany hoe eto tsika ny hybridana de mba azonareo an-tsaina ve? Ozy le ramatoa zay. Io zany no tena hitenenako anareo hoe tsy saina ny ankabeazan'ireto le mpanao fake reto na mipetraka aty an-dafy ary. Ny argument entiny dia soi-disant izy mamely an'ny sefim-binina nefa tsy fantany fa tena raha olona mandinika manijery le argument de tena midoka ny sefim-binina ny argument hipetafany an'ny sefim-binina. Inona avy izy ireo? Samby tsy mila opérateur intsony. Ravalomanana zany opérateur koa e, tonga de éliminé koa. Raha izay. Faharoa, Ravalomanana no tsara satria izy mpamorona ny asa ho an'ny madinika. Ohatry le reto. Fa firy moa ny pizza gastro ny foron'ny sefim-binina? Firy ny cuisinier informé? Firy ny vendeur informé? Firy ny commercial informé? Firy ny création d'emploi nataony? Ary firy ny olona miasa any amin'ny laboratoire sy ny usine manao io sakafo io amin'ny toerana anankiray? Zay tsy voatery olona ho qualifié fa ao anatin'ny vahoaka madinika amin'ny famoronana asa mihitsy ny foto-drafitr'asa napetraky sefim-binina. De misy ramatoa de masamy teny satria efa entin'le fanatisiny aveugle fotsiny hoe i Marc Ravalomanana de mpamorona asa ho an'ny vahoaka madinika. Il n'a plus le monopole de ce secteur. Sefim-binina est déjà dans le secteur aussi et pleinement. Tsy mbola naheno ianao ka hoe iny mpiasan'ny sefim-binina ka ny grève fa tsy nahazo karama. Tsy mbola naheno an'izany ianao. Ianao fa naheno ny Tico hoe ny grève mpiasan'ny Tico fa tsy nahazo karama. Surtout Antsirabe. Ka miezaka mitondra an'le mivavaka mihitsy zany le malagasy na ireto mpiaro ny Andry Rajoelina na mpiaro ny Marc Ravalomanana. Tena teneniko hoe fa vitsivitsy izy ireo satria raha maro izy ireo de tsy haresy an'ny Ravalomanana mihitsy ao anatina sondage anankiray, sondage franc. Sefim-binina na iodiky vy sefim-binina na iodiky vanana. Atsy amin'ny commentaire momba ny sefim-binina de efa mahatratratra any amin'ny 90 ny commentaire positif ho an'le bandy, ho an'le rangahy. Satria inona ny antony? Ry sefim-binina indray tena tany ambany mihitsy ny ainga
ary tsy nila de ity anankiray ao anatin'le izy de endrikendrehana ndray le sefimbilina hoe niainga tany misy namana politika nozy izy tena niaro azy zany hoe te hiteny andrajonary mampianana zany reto olonda valimanana amin'io zavatra io de tsy fantany akory hoe erajonary mampianana any miaraka partenera aminy ao amin'ny RMDM de mody atao hoe namana tamin'ny 2013 de nafahany sefimbilina nanangana an'io ampirana io. Il n'avait pas besoin de la politique pour frayer son chemin. Izy ihany no self-made-man ary izy ny créer une opportunité any sy ny business. Moi, les gens qui créent leur chemin et arrivent à leurs objectifs, sinon à leur objectif par leur propre cheminement, j'apprécie et j'adore. Fa raha ilaza anao hoe raha valimanana tsy nisy politika ny réussite ny tena diso tanteraka anao mbola velona zany Jacques Séraphin ministry ny santé afaka nazavanao tsara hoe ahoana ny fomba nazahoany marika Ravalomanana ny financement avy any amin'ny banque mondiale hidevelopena ny Tico groupe mbola velona Jean-Jacques Séraphin. Donc ianao tsy afaka miteny hoe tsy nila politika marika Ravalomanana rehefa midevelope ny Tico. Voalohany indrindra tsy afaka azo financement amin'ny banque mondiale zany ianao raha tsy misy accord na karazana convention de garantie zay ny fanjakana malagasy tamin'izany no mitondra azy, zany hoe ny fanjakana netiny Ratsiraka Didier. De anjaranao mieritreritra sy manohy ny lôzika rehetrarehetra. Ka de ireto olona vitsivitsy reto de vavaka. Manahirana. Lasa ohatran'izao ny vavaka izy reto rehefa atao ny traduction tsotsotrany hoe tompo ome mpitondra mpangalatra sy mpandainga ary mpanambotry firenena izahay. Zay manko ny titre an'ity tatasika ity ao anatin'ny YouTube. Tompo me filoham-pirenena mpandainga, me filoham-pirenena mpanambotry firenena, me filoham-pirenena mpangalatra izahay. Samby efa hita ny zavatra nataony Andry Rajoelina tany amin'ny transition, ny BDR, ny tanin'ny olona sy ny etretra. Efa hita ny zavatra nataony marika Ravalomanana nanomboka tany amin'ny 2002 jusqu'à 2009. Ao anatin'ny 7 taona izy mahavidy Boeing indroa, tsisy appel d'offre, tsisy procédure. Ary ao anatin'ny 7 taona izy mahavita mivarotra Boeing anankiray. Tsy fantatra hoe ohatrinona ny namarotany an'io, ary tsy fantatra hoe iza mividy an'io. Ao anatin'ny 7 taona natongavany teo amin'ny firenena izy feno Tico sy Magro Madagasikara. Ary rehefa niongana izy de tratra tany amin'ny tokantranony sy tratra tany amin'ny toerana misy ny zanany ny Bois de Rose. Tsy nisy afa-tsy ny groupe Tico na ny Magro no manao PPN. Raha vao miditra PPN ianao de migadra. Ka eo mihitsy zany le vavaka reto olona vitsivitsy reto misaotra an'Andriamanitra fa efa vitsy hoa izy ireo. Mila fandinihana mihitsy zany tsika malagasy amin'ny lalana andehanantsika araka le teneniko hoe voix anankitelo. Ary mandresy lavitra ny nini. Matoa lasa any amin'izany atao hoe testa kely anankiray mbola misy malagasy eo amin'ny 10-20 eo présidentiable. Mbola andeha ampitahan'ny olona hoe izy amin'reto olona reto no modesta, manam-panahy, manana humilité mihoatra amin'reto olona reto. Mbola ho avy zany. Rehefa manao communication ohatran'ireny de misy hoe aiza ny lalana andehanana ary aiza ny lalana iafarana. Mbola tsy tonga any amin'ny tapon'ny tanjona akory Fleury Rakotomalala de efa miakahana nareo menakavy. Kofona mihitsy nareo
mpanohana ny Giara Valomanana, mpanohana ny Andry Rajoelina, de efa eo nareo avadikareo le zavatra lasa hoe attaque personnelle. Ah oui, justement. Tsy maintsy abridana fantatry ny vahoaka jusqu'au moindre détail ny olona ezahanareo amin'ny saviana ny vahoaka fanoroany fantelony indray. Averiko ihany tsy maintsy abridana jusqu'au moindre point na moindre détail io hitan'ny vahoaka ny toetra ratsiny ary ny tsy mampety ny olona ezahanareo apetraka hitondrany tany sy ny fanjakana. Tadio zay ka na opainareo hoe lokosa na opainareo teny ratsy amin'ny opa reny sy ny opa tsy fantatro tsony. Kristianina aloha ny olona manao an'izany, semble-t-il. De tadio fa plus nareo manao an'izay de plus vao mainka ataoko. Ary ny zavatra tsy fantatrareo, ny tena à la limite manko reto olona manohana ny Andry Rajoelina efa mivitsy izy zao. Fa mivitsy izy satria efa manomboka kelikely ngamba ny paisokady. Fa ny reto le olona Valomanana no tena agresifa ary tsy mahay mitondra tena. Manopo, manevateva. Fa tsy olan'izany, fa ny tsy fantatrareo de zao. Plus nareo manao an'ireny fihetsika ireny, plus hitan'ny olona hoe tsy azo atao mihitsy ny mamitra-pihavanana amin'reto olona Valomanana reto. Fa zany ny fihetsika izy Menakavy, ka raha ireto ny tonga amin'ny fitondrana ho zava-doza. Ary tena zava-doza mihitsy satria arakaraky ny fihetsika ireo no ahafantarana ny tempérament ny filoha zay tianareo toanana. Filoha mitarika anareo ary tsy mahateny anareo akory hoe ajanony reto ny teny ratsy. Oui. Amin'ny akama zao de misy mihitsy zany régulateur zany. Fady ny miteny ratsy. Zay le zavatra miseho ka ny zavatra tiako tenenina teo hoe plus nareo manao an'ireny fihetsika ireny, ny zavatra tsy fantatrareo de ananako betsaka. Ary avy aminareo avy ao anatinao ihany amin'ny fihetsika leo. Satria misy fihetsika Giara Valomanana zany hony ao. Tena makaleo an'ny sasany mihitsy. Ary maika mihitsy izy ireo hoe aleface les fleuries ilay troisième voie. Fa isaka amin'izay misy fotoana ny zavatra rehetra fa ho avy io fahazataitra. Aleo ny vahoaka mihitsy no angataka azy. Rehefa tonga amin'izay fangatahana izay de vahoaka ihany ny fidin'ny olona hoe ity ry monsieur Fleury ny tianay, de amin'izay fotoana izay manaraka amin'ny vahoaka fotsiny. Fantako tsara mihitsy ny zavatra mitranga ao anatin'izany RMDM izany. Matoa amin'ny teny sy manangasanga n'ireny resaka hoe salé ireny de ao raha. Fa eto ary ataovy tsara le vavakareo hoe Andriamanitra io omeo mpitondra mpandainga, omeo mpitondra mpangalatra, omeo mpitondra mpambotry firenena, tsy maninona, omeo mpitondra mpijangajanga izahay. Nareo zany fa tsy malagasy. Entina mba afaka mafy mihitsy manko io famerenana ny Andry Rajoelina hoe amin'ny 2023 ho candidat io. Entina mba afaka mafy mihitsy hoe mba tahio zay tompo hitondra ny Marc Ravalomanana eo amin'ny fitondrana. Tena sahako miteny aminareo fa tsy adalo Jesosy. Hoy za tamin'le raha naman'izay. Zao any lazaiko an'lesana ity tolona ity. Raha vao misy fijangajangana fa tady fa piten'Andriamanitra. Ary mipitehany. Tonga teny amin'ny sommet de nakapony. Tsy niteny tsony. Tsy niteny tsony fantako mihitsy hoe nisy le fijangajangana. Ary fantatra hatramin'ny hoe taiza le zazavavy no mipetraka. Nakapony. Tsy tena hoe iza no mijangajanga.
izy anao fa samy malala nataony fa rehefa tonga amin'ny fotoana amoahana zany de mivoaka eto zany ary avoaka eto misy hatramin'izany hoe so de zanako urkiala so de zanako urty efa bevoka tamin'ireniko ianao fe adaly akory zay so de zanako urty futur président no miteny zany efa bevoka tamin'ireniko ty ve adaly ho le zazavavy jaranao mieritreritra hoe izy zany izy zany manahirana manome lesona ny reto vahoaka andeha amin'ny lesona diso nefa ny ianao manana kapoaka izy miteny kapoaka atsika ty kapoaka maloto no mitaritarika na kaserolina maloto no mitaritarika aorinany eo ka de le vavaka de omeo mpitondra mpandaidy mpiatsara velatsy izahay sy ny karazany etcetera etcetera ho anareo re zany toko fa mino surtout amin'le zavatra nitranga androany iny hoe araky ny teninareo hoe tsy comparable isefombinina sy Ravalomanana tapaizana sy ambony be efa présidentareo sefombinina zay Davida kely mihoatra amin'ny Goliath fa resiny sefombinina ila dadabe anareo zay trozona sy tena hoe illustre ary-mahery tataka be fa tsy mba hoe miady 3 points miazakazaka daholo zany nareo mandeha mifidy eo miazakaza reto mifidy 2 miazakaza trop tard efa vita le izy naturel ka na iazakazaka fa zato sy arivo ao ary nareo dia zafady toko mbola ato anaty émission raha lafa atsoko ianao rehefa aveo ya hoe la amin'ny RMDM zany miantra zany jaranao mieritreritra hoe izy tsy tonga ho azy reny Rentso reny maître Rentso mandeha mitaraina ary amin'ny Louvre ary efa fanindroany zay na fanitelony hoe misy zavatra mampime olo tokana no mandidy ao anatin'le RMDM mivoaka eny amin'ny aino aman-jery ataon'ny olona conférence de presse eto ambaka le hoe meompitondra anareo rotota zany mangalatra mpijangajanga mpamita-bahoaka ny double tsy ferana nino samy nangala-bato reo ianareo zany miteny amiko hoe Fleury ahoana le resaka hoe dada no filohan'ny opposition de hoy hoe nareo fe mitapy efa tany amin'ny 2010 no anisany nanao propagande contre n'io fanaovana io fitapakevim-bahoaka nataony Andry Rajoelina momba ny référendum tsy référendum fa ny voty ny fidianana ny constitution io contre n'io de ahoana nanakaiky ny constitution io hoe misy chefon'ny opposition zay tsy taterahan'ny Andry Rajoelina akory ny conteste zay de tsy mahalozika an'le hoe manao politika zay mahatonga nananontany hoe misy mandova ve ny professeur Albert Zafy tsisy professeur Albert Zafy de contre ny constitution io hatrany amin'ny voalohany nanomboka tany amin'ny 2009 nametraka izy ny fampiavanam-pirenena aiza daholo zany ny olon'ny professeur vao maty ny ray aman-dreny de lasa daholo ny sitribelona lasa nanao silelakisma ny sasany ao ihany moa izy mipetraka zany manao fikapoka mangina satria menatra fa ahoana no anekeko zay constitution no laviko
ny sinona hoe chefn'ny opposition. Censé zany incohérent zany. Ianao nanohatra le constitution ary ny team koa nanohatra ny constitution io tamin'izany andro zany. Lôjika kokoa zany ny team raha miteny hoe ity constitution ity na efa nilavinay hatramin'izay e. Fa non, ils conduisent plutôt selon les vagues. Pilote a vu, naviguer, a vu où ny fitenenana. Zany hoe tsisy plan, tsisy feuille de route, tsisy stratégie, fa arakarak'izay fisehoan'le zavatra eo, ny fivan'ny bibilava, marina fa hoe ny politika dia phénomène dynamique. Fa tsy maintsy misy foana ny hoe source sy racine hifatoranao. Satria izay mpanao politika matotra anao. Fa tsy hoe isaky ny miova le izy dia iny koa miova ny hevitra ao. Ny team tena contre an'io constitution io tamin'ny 2010. Izao ny team no miezaka metraka filohan'ny opposition selon ny constitution io. Matotra ve zany ny team? Maty ny fitiavan-toerana fotsiny, maty ny fitadiavana toerana fotsiny. Dia lasa manaonao foana. Toy izay Andry Rajoelina hoe c'est moi qui suis le maître à bord. Hein. Attention, hein. Tsy tikano. Efa nitenenina fa tsy mety constitution io. Efa nitenenina fa aza milatsaka amin'ny fidina par rapport amin'ny constitution mbola nijoboka ihany. Zao vita miaraka mijoboka amineo, miaraka vita miaraka amineo. Rehefa manao politika dia misy vision. Rehefa hieritseritra hitondra firenena dia misy vision. Fa tsy hoe i dadanay no mamorona ny asa ho an'ny voaka madinika. Dadanareo nga manana monopole amin'izany. Est-ce qu'il a le monopole pour ça? Sur autre chose, oui. I Andry Rajoelina lasa ty Andry Rajoelina dia lasa novaina l'orange indray ty lokon'ity blouson officiel ho an'ny Barea. Fa nga fitaovan'ny lahy Barea na fananany lahy na tokotaniny lahy. Fa nanam-panjakana io, fa nanam-bahoaka io. Couleur nationale io. Aza hoe zao anatin'ny couleur nationale misy l'orange. Tanareo zavatra tout a été couleur. Même anaty avion. Mafaika ane zany Zutiko zany tamin'izany andro zany misotro an'le coca Tico iny. Rende kiaka anao. Iko moa ny anaran'izy iny satria que limonade Tico zany dia ianao zany mijery an'ireto le pomba an'le Tico dia misotro an'le limonade comme si c'était une merveille. Tena gaga ianao hoe avy amin'ny alalan'ny zavatra kely ohatran'ireny na ny package le fonon'le limonade tsy ao mihitsy na le coca tsy ao mihitsy. Par contre kosa aloha ny yaourta sy ny fromage dia tena miteny anareo kosa fa tena bien fait ary imbattable torak'izany ny glace. Tena mba apprécieko zao le hoe le rhum vanille. Rehefa marina dia marina. Ary zay tsy vita an'ireto le mpanohana ny Andry Rajoelina sy Marc Ravalomanana ndraiky oletria sao dia mba marina le fa ny zavatra tenen'ny Fleury zany fa tsika anely ty tsy manana recul intsony. Fa tonga dia tsy tikano dia tonga dia contrentsika fotsiny le izy. Tsy manana recul tsika manao introspection. Mijery zany hoe inona ny tokony hitondrana hidemarena n'ity politika ity fa tena marina an'ely ity potika le leader atsika e. Chef-mbilina ve le izy dia maresy amin'ny Ravalomanana. Zay manko le langage de la chef-mbilina hoe tsy comparable. Kandro vita ny fitsapana. Resy ny chef-mbilina lavitra be. Tena lavitra ho Il y a 16 points d'écart. Vous vous rendez compte? Entre les électeurs spontanés. Satria spontané ny fifidianana ho an'ny mbinina sy ny électeur averti et fanatique. Izay tonga dia hivoter Ravalomanana.
Zany hoe raha Valomanana zany efa manana matelas électoralany fa ny Chefin-Mbinina dia spontané. Kanjo resin'ity spontané le izy satria manana argument maro sy azo arovana sy betsaka kokoa. Ny olona mifidy amin'ny Chefin-Mbinina hoe noho ity ny fidianana azy, fa ny amin'ny Ravalomanana ny efa côté ratsy ny fantatry ny olona be dia be satria misy an'itony fandaharany itony manazava ny zavatra vitan'ireo mpanao politika ireo amin'ny ratsy indrindraindrindra. Ary tafapakany amin'ny fon'ny vahoaka le izy sy ny sain'ny vahoaka mandinika hoe tena marina zany cause Fleury zany cause. Tsy nisy zany délestage zany raha tsy tonga teo amin'ny fitondrany Ravalomanana. Tsy nisy ny fitombon'ny devise jusqu'à tany amin'ny 3500 4000 raha tsy tonga teo amin'ny fitondrany Ravalomanana. Mbola 1750 izy tamin'ny Ratsiraka tonga teo. Tsy nisy zany hoe Jirama ka nitantanan'ny vazaha raha tsy teo Ravalomanana. Tsy nisy zany hoe Hermady ka nitantanan'ny vazaha raha tsy teo Ravalomanana. Ary Ravalomanana niala nanomboka niala tamin'ny fitondrana zay mbola nidio lalovan'ny Andry Rajoelina mipasoka ny fanapotehana dia potika tanteraka chaos technique Jirama sy ny Hermady. Mbola nisy zany hoe Boeing 747 tamin'ny andro ny fitondrana Ratsiraka Didier ary samy goka ny première classe n'izany daholo izay olona nahitahita sy nandeha ny orinasany tamin'izany andro any na ny tenana izao ary. C'était un vrai salon, un petit salon, ny première classe n'izany ny 747 ny Hermady zany tamin'izany. Misy 747 tsony ve rehefa lasa Ravalomanana. Nisy acquisition na avion ngeda be. Gros porteur ve natao Ravalomanana. Aza manovo aza foronina leo zay dadanay navita be, dadanay nanao an'izao, tsisy ninona vitan'ny dadan'lahy na nisy lalana nataon'ny dadan'lahy dia mbola ny entreprise ny dadan'lahy nanjakajaka tao, na izy manao ny gros œuvre, na izy manao sous-traitant. Oui. Nanomboka tamin'ny dadan'lahy ny eritreretana nanaovana ny RN 44. Ekipa ny nampidiriny tao zay entreprise malaisienne OAP. Vita ve le lalana? Tsy vita. Oui. Inona ny tena niroborobo ny fanaparitahana ny Tico sy ny Magro. Zay. Eto tsara le vavakareo ary raha tianareo re mba miangavy rehefa mba mivavaka ho amin'ny ratsy any nareo dia ataovy tondraka sy feno le opa surtout destiné ho an'ny Fleury raha koa malala isaky ny poste zay mandeha fa tsy afeniko aminareo fa rehefa mamaky an'izy ireny dia tsy afeniko aminareo fa mivavaka ho anareo sady bloqueko nareo no mivavaka ho anareo hoe ireto olona ireto raha mba fantany manko hoe inona tokoa natao hoe fandrosoana dia tsy izao ny zavatra ataony. Raha mitady fandrosoana marina ireto olona ireto dia tsy izao ny zavatra ataony. Any eny ilay izy. Vous semez la haine, vous semez la guerre. Dia rehefa mamely anareo ao anatin'ny hitsiny izay sy ny rariny amin'izay, tsy fihetsikareo izay, dia lazainareo hoe manao attaque personnelle. Oui. Mbola tsy nanao andravalo aho hoe bibilava na hoe kadradraka na gorille na chimpanzé. Aza mieritreritra nareo hoe mitaraina aminareo ataonareo voatavo sy loka za. Ah non. Azafady. Tiako be ilay antsoina hoe voatavo satria ngeda be ilay izy ary raha lohan'ny olona ngeda be dia ngeda koa zany ny cerveau-ny. Tiako be ilay hoe voatavo satria laoka anisan'ny légume anisan'ny matsiro tian'ny malagasy zany zany finanana voatavo miaraka amin'ny voanjobory asiana anamalahy dia hena matavo tena tsy foky zany. Any Madagasikara manko misy ny trafony fa aty tsisy trafony. Zany finanana mofo beignet de voatavo. Voatavo atao potage andrahoina miaraka amin'ny tongolo gasy sy céleri dia asiana poivre kely dia sakay rehefa mihinana azy.
tsara be. Ny loks andrahoana anisan'ny spécialité zany, andrahoana miaraka amin'ny sakamalao, de mitokana etsy amin'ny ilany etsy ny tsaramaso. Esika raikitra am'izay ny didy fisaka. Tso. Sisy manatsoso ny ekipa ao an-trano, sady mijery baolina mihinana loks. Tsy azonao eritreretra. Zavatra tsara le teneninareo fa tohizo. Tedava zavatra ratsiratsy kokoa. Tedava zany hitondrana an'le recherche mba hisian'ny développement any aminareo any, satria zay natao hoe développement personnel ho anareo. Fa ho anay mieritreritra ny fahasoavan'ny firenena de tsy mampaninona anay ny mahazo opa sy daka totondry ary felaka tamaina. D'accord? Ka raha reraka zany nareo amin'ny opa dia mety tsy haiko fa ho ampitosika nareo e. Raha mila sponsor nareo de mandata amin'ny MP fa omeko sponsor nareo raha tsy maharaka dada. Reo manko milaza hoe nangatabola tamin'ny dadanareo aho, izay mihitsy ny antony nanaovako an'le ampamoaka rehefa avy eo momba an'io dadanareo io. Hoe inona marina ny tena relation nisy io dadanareo de ho fantatrareo ny zavatra mitranga. Zay ny amin'iny. Gifler le président, c'est gifler la République. Omaly sa androany izy iny nandefa publier Twitter zany, ny tweeté zany nga Emmanuel Macron fa nisy nametaka tamaina nametaka tamaina izy. De lasa saina zany hoe za manko tsy maintsy manao an'izay parallélisme de forme zay mba hisininy hoe afantarako hoe aiza moa zany le fireneko. De zao ny zavatra tonga de mifrappe anahako de ho zao hoe tsy hoe pro Macron akory a, de miaro any Emmanuel Macron fa zavatra misy ny teneniko eto fa tsy fiarovana. Manao test coronavirus zay aty a gratuit. Manao vaccine zay aty a gratuit. Maro ny zavatra gratuit tao anatin'iny coronavirus iny. Midy ny orinasa mbola mahazo fanampiana avy any amin'ny fanjakana. Ary marina fa hoe tsy ampy le izy kanefa koa tsy négligeable. Midy ny restaurant mahazo vola avy any amin'ny fanjakana. Tsy miasa amin'ny mpiasa mahazo vola any amin'ny fanjakana. Marina bien sûr, majorité an'izay le hoe mahazo vola avy any amin'ny fanjakana zay, tsy Emmanuel Macron nametraka an'le politika. Fa par contre ny mesure rehetrarehetra noraisina tao anatin'ny période-ny coronavirus, zay nandeha tany amin'ny gratuité sy ny assurance ary ny paiement amin'ny le minimum de manque à gagner, de mesure noraisina Andriamantoa Emmanuel Macron. Tonga saina hoe voafetaky ny tamaina le bandy. Ary olona tsotra, vahoaka io. Ao anaty vahoaka tonga de manainga tanana mifelaka an'le président. Ianao moa rehefa ohatrandray tonga saina hoe malgré les efforts de ce jeune homme, de ce président, habile ou malhabile, tsy mbola nahena hoe ile président Emmanuel Macron ne ka manao boîte de rose. Tsy mbola nahena hoe le président Emmanuel Macron ne ka manondrana mifavoriser fanondranana volamena illicite. Tsy mbola nahena hoe le Emmanuel Macron ne manao trafic d'armes. Tsy mbola tonga teo amin'ny fitondrana akory izy de iny misy 4x4 fitaovam-piadiana tsy fantatro hoe avaizany na tongavany na avaiza. Tsy mbola nahena hoe le Emmanuel Macron ne manao zay mampahantra an'le vahoakany. Fa fivoriana gauche, fivoriana droite, hiatenuena an'le douleur an'le vahoaka. Fa ny zavatra henoko de hoe ity filoha ity mifavoriser ary ao anatin'ny BDR. Ny zavatra henoko de ity filoha ity Yandry Rajoelina io zany
dia tsy nasakana fa vao mainka miroborobo. Mbola mitohy ny fanondranana volamena illicite. Vao mainka miroborobo ny fanondranana volamena. Tsy mbola naheno hoe ino izy ka ny censure. Il a rebondi sur le cas de la vanille dans le Nord. Tsy mbola naheno hoe il censure, il rebondit sur le prix du carburant, du gazole, de l'essence, des carburants moa zany à Madagascar. Tsy mbola naheno an'izany fa zavatra hitako mbola tsy nahita hoe iny andriamatoa Emmanuel Macron ka mitondra Cadillac, mitondra Chevrolet, mitondra Toyota, c'est minimum amin'ny vidin'ireo automobile zao $150,000, 175,000 €. Fa iny nga Emmanuel Macron amin'ny Citroën kely, ka renjy malagasy io zany. Fa voafelaky ny tamaina le bandy. Terrain kely kititika kely ery. Tsy mba hoe terrain révolutionnaire, na hoe terrain tena tapiny tendrombohitra na nahirana ny construire azy. Fa mbola ilay ministry ny tanora indray ara miezaka hanao zay ametrahana zavatra mety ho an'ny tanora. De iny le filoham-pirenena malagasy miedinedina amin'izany valizy mavesatra be zany fa tsisy mametaka tamaina na mitatatata hoe abat l'andrinite. Ty andrinite ty manko le aretin'ny Andry Rajoelina zany, na le andrinisme, andrisme manko plutôt, c'est-à-dire la politique, le système de management de Andry Rajoelina tsy misy. Raha tia frantsa hoe gifler le président, c'est gifler la République, tena mitombona. Ary unanime ny opposition no miteny hoe on est solidaire avec le président, pas de violence de cette manière. En Madagascar, ce sont les mpitondro eux-mêmes qui violentent le peuple. Oui, comme moi. Je ressens de la violence verbale et menace presque tous les jours, direct ou indirect. Iala indray raha tonga aty dia ina nitady kiraro ny lala, iala indray dia zao mody aty, zao aty. Avy lesy ny fotoana ahatongavako fa za matahotra. Aza matahotra. Tadifa ny soratra amindresy mijanona. Hoavy ny fotoana ahatongavako fa za matahotra. Mais nous, le gifler le président, c'est gifler la République. Mais chez nous, c'est la présidence. C'est le président lui-même qui violente son peuple. On n'a pas le droit de s'exprimer. On n'a pas le droit de manifester. Pratiquement toutes les radios, les chaînes télévisées, les presses écrites s'autocensurent. Zany hoe manao censure tenany. Tsy sahakory na hanoratra an'izany atao hoe mamy ravatomanga azy, fa terrorisé complètement. Oui. Telle est la violence à l'égard du peuple à Madagascar. Aty an-dafy zany le vahoaka na de gatera de mbola mahatsapa izy eo tsy ampy. Mbola mahatsapa izy eo misy tsy mety. Ny vahoaka malagasy, c'est le vide total. Mbola vitan'ny fanjakana mivarotra ikiraiky sy manindry mafy ireo vahoaka ireo. C'est le monde à l'envers. L'endémicité malgache, comme il a dit, comme il disait le pape.
satria mba marina ry zalahy zany tenin'ny fleurirako malala sady mba marina zay na amin'iny iresaka tsika mombany amin'ny 26 juin iresaka kely 3 minitra momba an'io foana isan'andro mba ahafahanareo malala zany hoe qu'est-ce qu'il y aura inona ny zavatra mitranga inona ny zavatra iseho io thème io zany dia natokana ho an'ny fankalazana ny fetim-pirenena fa tena thème natokana indrindra ho an'ny ankizy miezaka zany ny mpanomana sy mikarakara mitady fitaovana sy ny équipement rehetra ahafahana mampifalifaly ny ankizy miezaka ihany koa tsika mitady humoriste zany zay mahay mampifalifaly ny ankizy ihany koa ka ny tedavina zany dia raha ohatra any aminareo na nareo mihitsy ny tompon'le fitaovana dia manondrata amiko na alefaso amiko ny telefoninareo dia miresaka tsika hitatsika eo ny fomba anaovana azy na izany na tsy zany aza manahy anareo fa efa misy ihany proposition maromaro tonga ao zay ny amin'ny ankizy io resaka ankizy io zany de mety miafara amin'ny arakaraky ny mpanomana fa mety efara hatramin'ny arivariva be de sy ny feu d'artifice sy ny fanaovana ny arendrina zay zany tsara petraka ihany zay ny sakafo dia fananina mihitsy no tsy nasiana kamankory satria tsy maintsy mifanaja ihany koa tsika amin'ny firalahiana ho an'ny rahalahintsika sy ny havatsika na tsy silamo ary izy fa tsy mihina kisoa fotsiny zao dia tsy maintsy mifanaja tsika ny amin'izany hatreto possible mety hisy tsy hoe mety fa na hisy le izy na tsisy ny tenako raha teo moa mahay mahandro an'izany azoko atao tanteraka le izy fa tsy hoe ho ratsy akory ho an'izay malala dia nanana restaurant sinoa teo Besarety teo tamin'izany andro haiko tsara ny mahandro an'izany tsaoka zany ka na mety le akamo anankiray zay no hanao azy na mba voaterinareo manandrana ny sirako hoe ahoana zany tsaoka zany izay manomboka amin'ny 4 hariva tadidio fa ho voafetra no isan'ny tsaoka ho alefa amin'izany satria amin'ny vidiny mirary ny tsaoka any amin'izany mety ho any amin'ny 6 € na 7 € any ny amin'ny tomobile araky nareo zay efa tany amin'izany gambe zany dia maximum eo amin'ny 100 eo tena vraiment maximum zany tsy maintsy alahatra selon ny organisation zay mety atao amin'izany ny parking dikan'izany mila mihazakazaka nareo amin'ny fanapahan-kevitra amin'ny fisoratana ny anarana satria ny antony de zao raha tamin'ny 12 septembre tsika tany amin'ny 380 ano any ny tao de mieritreritra ny mpanomana fa hihoatra lavitra noho izany tsika amin'ity indray mitoraka ity satria ifankahita ny ity sy ny manina raha maheno aho zao hoe ny avy any amin'ny faritry ny Suisse any hoany efa mifampisorganize ireto akama any Allemagne any Lyon Bordeaux Strasbourg Marseille Belgique na Bruxelles amin'ny fiomanana amin'izany dia milaza aminareo fa maromaro ary ianareo lavitra ireny indrindra
ny tokony soratra anarana maika fa tsy manao apelina fotsiny hoe ho avy zay président fa organiseo isaky ny faritra ny anareo dia manaova tondrozotra anankiray amin'ny fiara anankiray iarahana fa aza mitondra fiara maromaro fa rehefa misy ny covoiturage fa tsy hoe covoiturage dia miena ny dépense ary misy kokoa ny filinina. Ianareo reny mihitsy no tokony miazakazaka amin'ny organisation anareo any ka manoratra ary miteny fa ho avy. Ny mpanoratra an'io dia ny tenako Mika Rakotosamanana, Madame Danira Andrianarivelo, Madame Carole any amin'ny côté any Suisse, tsy préciseko fa ho anareo zay mahafantatra dia mahafantatra an'izany. Ary amin'ny côté amin'ny politika dia ifampidiniana hoe iza nandray azy fa ny olona tsotra aloha zay. Ny maika indrindra zany dia zay hoe raha hanoratra nareo dia aty amin'ny tenako. Ny any amin'ny faritra Lyon sy ny karazany dia Andriamatoa Risara be, izy ny tompony andraikitra amin'iny, amin'iny jaune iny dia mbola omeko anareo daholo ny tompony andraikitra isaky ny faritra ny amin'izany. Mety hisy ho avy ho aty ho amin'ny lanonan'io ihany koa ny akama avy any La Réunion, akama avy any Mayotte ary Comore ihany koa ho avy amin'io lanonan'io. Misy ara akama avy any Majunga zay ny antso sy efa nametraka sady hoe raha vao misokatra ny frontière dia au moins zay 3 no avy any. Hitanareo amin'izany fa maro tsika ary mila manoratra anarana maika dia maika. Maria Oketona fa tsy misy ny vidim-pidirana ary tsy misy ny famandriana ara-bola satria dia offert totalement et entièrement ny zavatra ataontsika rehetra ao sauf ny boisson izay mety hampamamo anareo na ny boisson alcoolique. Zay ny amin'iny ny tomobile, ny fiara dia ho tsara ambina fara sanatria tsy ombontsony zany ny ao an-tokotany dia tsy maintsy manao naveto tsika dia apetraka amin'ny toerana atokisana ny fiaranareo dia ny akama no mikarakara ny navety. Aza miasa sainareo mety tsy ohatra amin'ny 2 € ny déplacement ny olona tsirairay ao anatin'izany navety zany. Zay ny amin'iny. Aza misalasala zany mitondra ny ankizy amin'io andro fa hisy ny animation spécialement ho an'ny ankizy. Ohatran'ny karazan'ireny le kermesy tamin'ny andron'ny dadabe Tsiranana ireny zany ny zavatra hitranga ao ka aza misalasala nareo amin'ny fitondrana ny ankizy. Misy ny cadeau omen'ny ankizy izay mahavita parcours tsara ao anatin'ny fanatanjahantena izay omena azy. Aza miasa sainareo ny amin'izany fa tsy maintsy raha hitsindro sy hitarika sy hampivoatra firenena dia ny tanoran'ny firenena no karakaraina sy hamasinina. Ratsika andefa hira kely hisainto kely satria ny olombelona koa tsy akoho tompoko ka aleo le dala mba handeha ho any amin'ny toilette kely satria tsy akoho le olombelona tompoko. Aleo le dala mba hoany. Ratsika hiana amin'ny bodo tahoara. Bodo piran'ny Ravalomanana izy fa tsy midika mihitsy zany hoe rehefa piran'ny Ravalomanana ny bodo dia tsy ho tiako. Fa ery bodo ny namako. Nandraitra ny akanjo mariazin'ny vadiko surtout pour la soirée ny ravavin'ny bodo dia za ve ny tadiavinao hiady amin'ny bodo? Zafady a. Haiko tsara ny manavaka amin'ny politika sy ny atao hoe amitié. Dia za tsy izy boto. Non, any asy mirado fa hira amin'ny bodo no hirain-jareo. Azafady tompoko.
Sick of fruits in the night, tossing away my own mind. Not the one sacia, sick of fruits in your mesa. Sick of fruits, you know, tossing away my own mind. See, I made a night for dinner. Take the fruits in your beauty. City pennies at the midnight. Moi, fais-nous fêter. City tu kisai, the morning now. Murala vasi, Malia. Murala vasi, Malia. Funny fool, c'est mon appel. Funny fool, c'est mon appel. Saci, sininauna, medyo tagachinisana. Tetikikenje, malaka, angkute ni babangu. Ni saci, sininauna, medyo tagachinisana. Ela mula mana, avina silisiva. Siniteni zaitunumina, afero fitia. Oh, sinituki zaitunumina. Murara vasi Malia. Murara vasi Malia. Funny fool, Timanampi. Funny fool, Timanampi. Sinituki sai purunina, murara pasimalia. Murara pasimalia. Funny fool, Timanapel. Funny fool, Timanapel. Sick of fruits tonight. Oui, ingar hita amin'ny ampamokotsika hoe taiza angiandro rajolona ny afiny. Ary le hoe panika général tamingara valomanana par rapport amin'ny expérience izay niseho taty amiko. Bavary. Ny alina
andro zomay izay raha tsy diso ny fitadiako eo amin'ny 12 sasany alina eo ka amin'iny makany amin'ny andro radiolina iny manko dia mandalo eo aminahy mandalo tsara eo amiko ananako ny telefony nga andro radiolina tamin'izany andro zay 33 11 00 365 zay numéro zay raha tsy diso mety ho diso satria mety ho fadiniko dia mikropaka ny antso azy hoe Andry de tsy nanino intsony moa le telefona fa message napetrako tao hoe Andry niny fa lasany aminareo any camion anankitelo miaramila armé jusqu'aux dents amin'ny 12 sasany alina amin'ny ray eo zany fa andany ianao mitsoaka de avy eo nisy zaza nitezaina tamin'ny andro radiolina niantso anao hoe aza matahotra ianao tonton fa efa tafatsoaka izy fa nisaoty tamboho de nitety tambary de efa tafatsoaka izy ok raha ay en sécurité avy eo izy eo izy ka zao ny zavatra teneniko anareo aloha parenthèse ho anareo mieritseritra sy mizesta hoe mahongana fanjakana za moa zany de lasa saina ary tena tsy avenina mihitsy miambakavaka mahita anareo reny miteny hoe vitanay io vohonganay zay mahatonga ana miteny hoe aza manofy raha izany ravalimanana zany nieritseretanareo ahongana ny andro radiolina fa tsy tsisy lobbying international manohana an'izany intsony zao ny zavatra nitranga ny fanonganana na hoe anonganana ny ravalimanana dia tapaka taty andafy rehefa avy ny ona sy nampiony secrétaire général ny présidence de la République de l'époque Andry Rajoelina sy ny ray aman-dreny Ratsiraka Didier. Ny tapaka tamin'izay dia ny olon-kendry no hitantrana ny firenena mandritra ny transition atongavana any amin'ny fifidianana. Nanaiky an'izay Andriamatoa Andry Rajoelina. Mitohy an'izay moa tsy problématique fa ny zavatra marina dia ny hoe ity fanonganana ny ravalimanana ity zany dia tao anatin'ny sampam-pitsiklovana frantsay sy ny lobbying frantsay. Tokony ho fantatritsika zany zay. Aleoko tenenina hoe lobbying fa tsy tenenako plus an'izay. Satria fantatrareo ny dikan'izay hoe lobbying frantsay zay. Ka rehefa tapaka le izy ary nikena hifanaiky ny samy rehetra dia nisy fifandraisana ary fifanarahana natao tamin'ny fitondrana na mpitondra afrikanina tatsiny. Ka raha tafiditra tao anatin'izany ny filoha Ratsiraka dia mazava ho azy ny repli rehetrarehetra zany da misy échec dia reto lobbying natao ambadika no mikarakara ny repli sy ny toerana ametrahana an'le boikely raha ho avy ny faharomotan'ilay fanjakana ahongana. Ce qui est tout à fait normal. Izy amin'ny ahonganao ka hiaritra fotsiny amin'izao. Tao anatin'izay zavatra miseho rehetra zay, dia rehefa tonga tokoa ny fisamborana n'Andriamatoa Andry Rajoelina dia tsy maintsy nafenina izy ary ny repli hita maika sy azo natao teo dia ny tany amin'ny professeur Albert Zafy.
tsy namenatra ny Andry Rajoelina mitoraka grenady amin'ny profesera rehefa nitaka izy ny zavatra ny fanarahana ary ny ekeny Andriamatoa Andry Rajoelina fa nibahana amin'ny fotsiny zao ny fitondrana. Zay le mahatonga ana miteny anareo hoe misy mivavaka mafy hoe eo mpitondra mpandainga izaho izy mpitondra mpangalatra. Fa apparemment le olona zay hoe ohatrany mety amin'ny malagasy ity le mpangalatra sy le mpampirever sy le mpandainga aminy. Fa ela milaza marina aminy ohatrany tsy tiany de hoy zah mantsy an'le akanjo hoe non diso aloha tireo daholo ny mpanaraka ao fa maro kokoa ny olona miapresie ny zavatra teneniko noho iren'le faiko miverimberina 7 arivo ireny. Tany amin'ny professeur Albert Zafy izy no nafenina. Ary matoa ny professeur nanaiky de tao anatin'le dispositif ny fanonganana. Zany hoe ianao zany raha de hanonga-mpanjakana zany na ny fampidirana vahoaka eny an-dalambe zany, ny fibaikona ny miaramila mba tsy hitifitra, ary zay mihitsy ny mampatonga ny olona an-davalmanana tsy mandeha io. Satria sady maka fahavalo ny miaramila izy no maka fahavalo ny vahoaka maromaro ary maka fahavalo amin'ny tenany ihany koa. Fleury ve nalainao vahavalo, il n'a rien à perdre. Fleury n'est pas intéressé pour prendre le pouvoir, pour aller s'estimer à devenir président. Il ne s'intéresse pas à ça. Donc, nul lieu de le prendre comme adversaire, encore moins ennemi. Tao izy nafenina ary midika zay de tao anatin'le dispositif amin'le fanonganana ary d'accord zany ny professeur Albert Zafy Ratsiraka Didier ny amin'ny anonganana an-Ravalomanana. Ary indrindra ny frantsay rehefa nanao erreur Ravalomanana nandroaka ny ambassadeur frantsay ary iny de mipetraka rojo vifa amin'ny dossier an-Ravalomanana zay mahatonga anazy tsy possible mihitsy ho tafaverina filoham-pirenena ny Madagasikara zany. Il est déjà banni. Zay no mahatonga hoe niza manohana ny marika Ravalomanana ka migadra any an-tany morana tsy hafa tsisy miresaka momba azy ny communauté internationale. Mba tokony ho hitanareo zany, mba tokony ho tsapanareo zany. Ary rehefa nafenina tao izy de tsy maintsy natsoaka vao maraina nalefa tany amin'ny ambassady na tany amin'ny résidence de l'ambassadeur tao Ivandry. Satria tsy hay izay nivoahan'ny information fa heureusement tafatsoaka vao maraina le boakely nafindra vao maraina. Rehefa ohatran'ireny koa manko de tsy maintsy misy contre informateur koa, tsy maintsy manana sofina sy maso ary tanany ianao au sein du pouvoir en question le hoe atotona ny teny hoe aisan'aingana ny dispositif fa hoavy ry zalahy hifoenitra amin'ny professeur Albert Zafy. Voatery tsy maintsy nafindra toerana ny Andry Rajoelina. De tany amin'ny résidence tao Ivandry no napetraka i Andry Rajoelina. Inona ny dikan'izay? Tsy maintsy hazavaina ary tokony fantatry ny vahoaka zany hoe tsy misy fanonganam-panjakana vita ho azy zany raha tsy misy accord maromaro ifanarahana amin'ny matanjaka ary eken'ny maro ny tsy mampety ilay zavatra. Tsy possible ny fanonganam-panjakana ny Madagasikara amintsika miteny zao satria ny antony dia tsy mila an-Ravalomanana ny communauté internationale. Resaka fotsiny hoe niresaka tamiko ny FMI, niresaka tamiko ny Banque mondiale, niresaka tamiko ny Union européenne. Efa mode opératoire lahady daty zany. Raha tena hoe niresaka aminy tokoa, manino le olona tsy miteny hoe avoay Roly, avoay Rambola, avoay Berija. Fa matoa ny olona mangina de tsy te hiala amin'ny ankatso izy de ho ambodepina. Force de reconnaître hoe kivy amin'ny Andry Rajoelina ny communauté internationale ary tena tsy mila azy mihitsy. Kanefa ny olona iandrandrany le pouvoir koa vao maika fotaka
Izany ny antony anazavako eo zany hoe taiza Andry Rajoelina ny afiny. Tamin'izay teo raha izy ny afina, tiako tenenina aminareo hoe satria rehefa nanaonao foana ny fangaro ny volan'ny TICO sy ny Banque mondiale sy ny FMI dia nibloqué ny Banque mondiale sy ny FMI ny vola tamin'ny andron'ny Ravalomanana ny dikan'izay dia mandeha amin'izay zay tokony handeha. Rehefa midy ny varavarana ho an'ny Andry Rajoelina aty an-dafy dikan'izay dia tokony mandeha amin'izay zay tokony handeha rehetra. Fa saingy izao le mpanao politika malagasy tsy kopy amin'le mesazy sy ny zavatra tokony raisina, fa ao ny sasany dia manao politika tena hoe sincèrement alimentaire. Oui, pécuniaire na pécunier. Satria mahavatrovatro vola zany le rangary. Dia ao ry zalahy aloha milafika eo na dia tsy tatiny ary ny zavatra baiko midina ary baikon'olo tokana avao. Ravaly sy ny mpanika général tamin'ny 2009. Zao ny zavatra lazaiko anareo. Ravalo, tanko mbola mety ny fiainany, tsy mila anao izy. Tsy mila anao izy. Mafy ane zany nanaovan'ny Ravalo anazy zany, tena miteny anareo . Tena mafy. Ary ny olony no nampiasainy. Satria za anisan'ny malala ny secret momba ny Ravalo. Ahoana no nahatonga ny Ravalo omera, ary ahoana ny fomba nanapahana an'izany ka omera izy ka ho kandidana tamin'Antananarivo tamin'izany. TICO zany. Rehefa ho avy ny fotoana dia ho hazavaiko eto ny genezany zany hoe inona ny antony nahatongavan'ny Ravalo tao anatin'ny politika. Efa nanazavaiko anareo ihany le izy, fa izay zavatra izay tena précis satria mba teo ihany ny tena tamin'ny fanomanana an'izany zavatra izany sy ny ketrika natao tamin'izany zavatra izany. Ravalo sy ny mpanika général tamin'ny 2009, 2002, 2003, 2004, 2005, 2003 aloha zay 20 mars nampidin'olona teny Analakely teny amin'ny 13 mai. Fantatry Ravalomanana Fleury tao ambadika io tafatsaoka Fleury satria ny 20 mars le soir même dia efa tany anaty avion. Fa ny epitry vao miparitaka hoe Fleury no nanao amin'ilay izy dia nisambotra azy za efa taty an-dafy. Fary Lalaty sy ry Fidèle lansaiko voasambotra tao, fa ny tena voasambotra zany satria Lalaty tamin'izany mbola tsy nisongadina, Fidèle koa mbola tsy nisongadina hoe io fa nanohatra ny Ravalo, fa taty ambadika ry zalahy, fa Victor Ongy sy ny ekipany, zany hoe ny olon'ny Albert Zafy ny voasambotry Marc Ravalomanana tamin'izany, ary nigadra amataonany Victor Ongy tamin'izany andro zany. Ny 2003 zany, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009 dia non 2008 jusqu'à 2008 dia fanenjehana ary menasina fanagadrana ny nahazo. Misy amin'izany appel d'offre ana resaka travaux dia hoe raha te higadra raha dia aza midésiste fa hitan'ny lahy ny azo an'lahy. Satria mandeha mivoaka ilay appel d'offre, za sy ny partenairako miaraka amiko, ny voalohany ary mora. Ny partenaire resaka travaux io zany, tsy azonao lavina ny compétenceny, satria société vahiny, société frantsay, matanjaka ihany koa. Dia avy ny menasy hoe désiste avy ianao, fa raha tsy zany ilay gadranay na vononay. Dia voaterin'ny entreprise mihitsy no nidiana, rainy amin'iny zay. Ajanony koa resaka fanaovan'ny lahy amenazy agence immobilière io teo Analakely teo amin'ny ministère sport taloha, teo amin'ny trano fitaratra be eo, fa ny Sofira Tsiraka io fa fantatray, satria vazaha manko ny niasa tao tamin'izany. Dia tsisy idiran'ny Sofira Tsiraka mihitsy na ny iray ary. Orinasako zany, voatery nidiana ihany koa. Menace par ci, menace par là.
jusqu'en 2008. 2009 ako tapitapiky eo voasa amin'ny dialogue présidentiel. De gaga loza, gaga hoe ny efa-tenda valo aho, fa ahoana ary zany? De tany amin'ny finance sy investissement, Zesinaivo Ranaivosoa no tafaraka tao niaraka tamin'ny Banque mondiale sy ny FMI. De ministry ny finance tamin'izany. De voatery hoe ny mission anay zany de hoe valoriser na miaro ny économie zay efa tena bankale tanteraka tamin'izany andro any amin'ny resaka gestion sy ny confusion entre ny vola miditra amin-davalo sy ny vola mpanjakana. Tamin'izany de efa naoraka be le hoe mividy avion indray le ry, de vola vaizy io. Nisy taiaja ministra tamin'izany. De rehefa natao ny enquête vola mpanjakana le izy. Ary misy surfacturation. De tamin'io zany rehefa nanao rendu moa zany ny séance plénière zay de za no nitondron'ny Banque mondiale sy ny FMI hoe ianao no manao rendu plénière, compte rendu amin'ny séance plénière. Je l'ai fait. Au bout de 5 minutes, la cloche, le tocsin sonne. Le nôtre, ce qui est le plus vaste et qui engrange pratiquement tous les ministères dans le gouvernement, dia vitako teo anatin'ny 3 minutes. Ary ny zavatra niteneniko tao à travers ny synthèse nataoko de j'ai été applaudi. Maimay ny Ravalomanana avy any aoriana tany de tonga izy félicité anahy de niraba anahy de tsy sazoka fotsiny aho nandray ny tanany. Parce que tezo zany amin'io. Fa tonga reto ny Banque mondiale sy ny FMI félicité anahy, Rinaivo tamin'izany, na le ministre ara voatery, oinoinona fotsiny teo. De hoe za no anao ny kabary, ny pitsininy amin'ny famaranana ny ino izy teo, ny dialogue présidentiel. De oui aho tamin'izay tamin'le dirikab hoe zany je ne ferai aucun état d'âme, mais lazaiko ny mety, lazaiko ny tsy mety fa sao de hanenina anareo ny ampiteny ahy eo fa sao de ho fafambaraka aho de ataovy ny discours-nao de supervisenay aloha. Azafady aho. Tianao an'izany aho. Tianao an'izany aho. Ahoana ho any censure anareo? Le dirikabo moa namako de sahirakirana izy teo zay oka lesy Fleury fa aleo tsy ataon'la fa bandy niasa tamin'ny galana zay no solelaka tao. Teo aho de efa nanomboka nahita hoe vity ty Ravalomanana ty. Nanomboka teo zany ny fampalalanay sy ny resahanay akaiky ankoatran'ny hoe efa izy tany amin'ny mairie ho présidentena tamin'ny Ratsiraka, ho candidat. Dia izy en personne zany no niteny hoe tsy mety Ray Fleury no mikabary amin'ny clôture rapitso. Faut petahan'le Rio tsika. Ary tena marina, il a vu juste. Nandeha am'izay nirotaka, nandeha ny akamely. Ny tena zany niainga tany amin'ny société 14 anankiray sisa. Men'ny recouvrement verbal fiscal anohana ny hery Ravalomanana de voatery niady amin'ny Andry Rajoelina. Efa société ray mbola mpalan'ny Ravalomanana hoe mandoa 6 milliards elahy. Ary olona tsy lavitra ny irahana niteny an'izany ao an-tranoko raha tsy manohana ny hery Ravalomanana. Voatery ianao nanohana ny hery Ravalomanana. Izahay no navita an'izany hoe nameno an'io palais de sport io avec invitation. Au bout de 2 jours seulement de préparation. Feno io palais de sport io nanaovanay azy. Ho an'izay matsiaro an'izany. Nisy
Groupe natsangako tamin'izany androany hoe I am iarivo mandresy. I am ny anaran'izany. Tao anatin'izany nisy ity olona iray ity hoe personne zay ho azavako aminareo mifandeha. Tellement natanjaka io groupe io dia nangataka ny ara-valomanana hoe mangalà nareo olona anankiray amin'ny resaka région ao amin'ny I am. Dia rehefa mivory zay dia izaho moa nandà fa Fetsan Andrenirina, Rakoto Andrenirina no nalefanay ary nekenay ary izy koa nefany efa nikontakten-dralahy tany ambadika tany. Izay no nahatonga ny Fetsan Andrenirina na Rakoto Andrenirina zay nieritreretin'ny olona hoe Tim fa il n'a jamais été Tim. Il est plutôt I am iarivo mandresy. Nandeha zany zava-drany tonga amin'izay nirotaka. Ary nipanika tanteraka ny ara-valomana. Panika tanteraka izy satria nanomboka tsapany hoe ity Andry Rajoelina masakisaky azy ity dia enjana be ny lobbying ao ambadika. Nanomboka tsapany hoe enjana be ny lobbying tao ambadika Andry Rajoelina nanonga ny Andry Valomanana ary natonga ny lehiboy kely sasany. Nandeha ny vahoaka teny amin'ny 13 Mai, tsy dia betsaka hoe ahoana. Raha mihoatra amin'ny 2002 tena kely. Largement kely mihitsy. Fa ny organisation sy ny disposition napetraka tamin'izany sy ny stratégie no enjana. Ary isan'andro dia misy mouvement, misy plan petraka foana. Tsy tao anatin'izany any tenako mazava ho azy satria izaho contre avy eo. Rehefa fantatra hoe i Andry Rajoelina no apetraka dia contre. Ary anisany voasotiko ilay tantara. Contre hoe rehefa fantatra hoe i Andry Rajoelina no apetraka zany dia Endravalo sy ny ekipany zany hoe Fleury hono tsy manaiky an'io Andry Rajoelina io. Dia niezahana ny iona tamiko hoe makany avy loha. Trop tard aho a. Efa fantako fa tsy hiainga ve dia zany ho any. Dia aninona any a. Dia izaho ve nandeha hidy bingo, hiady amin'ny miaramila, hiady amin'ny vahoaka. Na dia vitsy ara noho ny tamin'ny 2002 zay fantatro zao fa irrévocable ny fialan'ny Ravalo eo amin'ny fitondrana. Ary vita Ravalo. Rehefa niteny an'izany moa izaho tamin'ilay zobaviko izay dia tsy nino izy. Tsy vitanao zany Ravalo e, izay nitenin'ilay zobaviko. Hitanao eo ara ho, hitanao eo. Vita Ravalonao. Inona ny zavatra nipropozen Ravalo? Mbola velona daholo zany olona zany. Ndao fa finansena ny olonareo ry Fleury hicontrer an'ireny olona be dia be any Andry Rajoelina ireny. Satria tamin'izany manko nisy an'ilay hoe bokin'ozatra na gros bras. Dia ny tena tao anatin'izany atao ara zany ihany koa. Ary mahafantatra Ravalo hoe raha tena mibasikila makany amin'ny Andry Fleury dia vita. Ary fantany nefany izaho contre ny fiavian'ny Andry eo amin'ny fitondrana satria fantatro loatra ny toetran'ny Andry. Fa izaho kosa tsy vonona ny andeha hanohana ny Ravalo. Fa rehefa nieritreritra dia hoy aho hoe dao rangaha tsy manano. Fa tu ne t'exposes pas. Ny oloko no nalefako dia izay fanarahan-drareo tany tsy nidirako. Fa rehefa hitako fa nanomboka ny s'exposer amin'ny risque be ny oloko dia niteneniko ary nasiako najanona. Teo Ravalo no nipanika ary nampiantso aho. Natao izay nionanay sy Girivo tany amin'ny Birao, mbola velona Girivo iny. Tany amin'ny Biraony tao amin'ny aménagement des territoires. Mbola velona Girivo tamin'iny. Nazavaiko tsara tamin'izay fa noho ny hoe Elary Girivo no nahatongavako teto
fa ny natao zay ambakin'ny Emile vazaha, mbola velona Emile vazaha iny. Teo no nametrahana an'le fitenenana, ary rehefa niona tamin-dravalo dia niteny hoe ajanony lenao midedadedaka. Tao anatin'izay fotoana izay no nalala fa amidy ny gazety Tribune. Rehefa nanatona ny ray aman-dreny Ramaolomiasy moa ny anaran'izy iny, sa izy tsy tadidiko, dia 2 milliards sa 3 milliards izay ny vidin'ny Tribune. Dia eto le paniky général Ravalomanana. No resahako ary niresaka tamiko parsona hoe andao asiantsika io rozoka. Aho tsy manana an'izany, izany ely natao Ravalona may mihitsy tsy manana an'izany aho. Dia rehefa nampifantarina, tsy tononoko ny anaran'le olona satria anisan'ny olona mahafinaritra na ny parcourony na ny fahaizany na ny fahendreny. Eny marina nitsainoko amin'ny vadin'olona ihany izy tamin'izany andro izany fa aleo tsy tononoko ny anarany fa rehefa force anareo ho tononoko dia ho tononoko ihany. Dia zaho tsy hiditra amin'io fa ataovy izay fanarahanareo any. Dia hoe tsy hanao an'io ny Ravalo raha tsy Fleury makany. Izany hoe Ravalo zany ny financé an'le 3 milliards hividanana an'le Tribune. Dia rehefa Ravalo zany ny financé an'le vidanana, eo ilay mipanika zany, efa manomboka mipanika izy ary eo vao fantany zany Fleury eo. Vonjeo do miara-noatra ao anatin'izy le mivoaboaka sy ny karazan'ireny zany le miseho amin'ny vahoaka. Taloha kelindreny une semaine alohan'ireny. Natapa-bolana. Financé n'ity hono zany ny vidanana an'le gazety Tribune. Dia 3 milliards ny vidin'io. Dia izany hoe zaho zany lasa mpiasan'ny Ravalomanana rehefa avy eo akozy aho raha mba hanaiky an'izany. Za ve sady noazan'ny Ravalomanana aho dia avy eo pour une question de 3 milliards dia ho lasa mpiasany. Hividiny ordinateur izy, hividiny fitaovana rehetra. Asa nga 4 milliards ameny tamin'ny non 2 milliards ny vidin'ny Tribune dia 1 milliard ny vidin'ny fitaovana rehetra. Dia nekeny ngia parsona le izy tany ambadika tany. Ataova raha ataony lahy tsisy olana tsara trozano fa zaho tsy hiditra amin'io. 3 milliards zany meny Ravalomanana anavotana azy ao anatin'ny paniky. Vitan'ny Ravalomanana nandritry ny 20 taona manintsy 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 7 taona. Nanenjika amin'ny Fleury Rakotomalala fa rehefa tonga amin'ny mavesatra ka marary ny kibony. Natsony Fleury Rakotomalala ary rehefa miresaka dia zaho tsy mahavita an'izany monsieur le président. Fa ahoana ozy izy? Zavatra efa peine perdue ty ho. Ianao ny hoe sarotra tenenina, za tsy adverseranao. Ny asako nataoko satria ve za raha tsy nanaiky ny ara-niasa taminao no ny fanajako sy ny honnêtetéako par rapport amin'ny Ratsiraka Didier dia enjehanao ary nataonao favalo. Dia zao ianao vao matsapa hoe tena ilaina kay le Fleury. Azafady tsy mahavita monsieur le président na samborinao zao raha vao maika koa mety amiko ary raha samborinao zao ok dia tsy mifandray tanana akory fa lasa tamin'izay. Fa i parsona nanaiky ndraisin'ny parsona ny vola. Tsy izy nifanarahan'izy Ramaolomiasy tao fa ny fikainy indray nety Andry Rajoelina hoe i Fleury no mividy an'ny Tribune. I Andry Rajoelina koa amin'io ny course hividy an'ny Tribune. Parsona amin'io akama. Tomobiliko nitondra amin'ny parsona amin'ny négocier an'le gazety Tribune andra arivo amin'ny 7 alina. Iny Andry Rajoelina amin'ny costard fotsifotsy ambony ambany. Mivoaka vao amin'ny Tribune. Dia tonga saina hoe olo parsona fa naninona tao iny le rikony hividy an'ny Tribune. Fa rehefa naheno izy hoe elano hividy an'ny Tribune dia nikaiko ny lery ary tezitra be dia hitan'lahy izy nirifatra tezitra be. Olo parsona ino zany zavatra ataon'la tena tsy mety zany zavatra ataon'la zany.
Zany hoe na ity André Gardiner tsy hoe Fleury no mividy amin'ny tribune. Or Fleury n'a rien à voir dans l'achat et le rachat ny titrany tribune. Parsona nanao azy tao ary parsona nitantana an'ilay izy ary parsona nivarotra ny zavatra rehetrarehetra teo tamin'ny Mambra Vatomanga rehefa avy eo satria anisan'ny produit amin'ny Madagasikara Tribune izay namboariny Andriamatoa Parsona ireny hoe ino vaovao ireny. Izany hoe ny lesona tiana tsoahana amin'izay ampamoaka izay dia io Ravalomanana ino izy teo mandrangotra ny ery ao anatin'ny problema izy io. Fa rehefa izy no tsy ao anatin'ny problema tsisy fantaninareo reo. Tady dio izay teniko izay. 7 taona maninitra nanenjehany an'izany Fleury Rakotomalalo izany. Rehefa iongana izy fantany ary navita nanokatra paosy izay volam-panjakana fa azafady. Volam-panjakana. Satria avy any amin'ny finance nentina ilay vola dia ny taoma mena amin'ny Parsona. Ary io ihany koa no nanapotika sy nanimba ny crédibilité an'ilay Parsona nanomboka teo. Mbola velona Parsona. Vadin'ilay Ramatoa niasa tamin'ny Zaina. Zaina moa filaza azy tamin'izany. Maty ilay Ramatoa, paix à son âme. Fa raha samy mandainga an'izany Parsona dia mbola misy olon-kafa ihany koa vavolombelona mahalala an'izany zavatra izany na any États-Unis na aty a Frantsa na any Madagasikara. Fantatry Ravalo ianao rehefa tafiditra amin'ny mavesatra izy, rehefa tonga amin'ny mamay ary sans état d'âme izy miantso anao. Natsony ary ny famitram-pihavanana tampoka izy amin'izy ho candidat. Mba hifidianako azy sy hanapiako anazy hoe za te hifidy any Ravalomanana. Azafady hoa. Azafady elako lavitra. Lasa fantako fa tsy ho lany. Olona tsy ho lany ve nandeha andaniako ny notoriétéko. Vao malimaly aho nampandany président nomezan'ny olona hoe inona koa io tsy ho lany io nefa lany le olona avy eo. Azafady atao mivavaka atao ohatran'ny Ravalomanana. Nalefa mofo gasy sy menakely, ny glace Rome. Vany, tsara kosa aloha le glace. Mandeha nakany amin'ny salle à manger rehefa niala tao amin'le trano anankiray misy latabatra lehibe io, dia mifidy tao amin'le latabatra be ngeda be tao akaikin'ny salle akaikin'ny cuisine, salle à manger. Eritreretinareo mitantara valamaty aho. Hoe tamin'izany tamin'ny palais de Yavolo natsony izany zay sy natsona dia samy taitra hoe le ianao ve iona amin'ny président tsy mba le kiraro tsaratsara nanaovanao ary tao Estonina koa ny kiraro laozy izy jereo fa mitovy ny antsika roa lahy. Zay zany ny eritreretin'ny ampezena an'ilay situation ary tena marina aloha fa nitovy tokoa ny kiraronay tamin'izay oro izay samy Weston. Dia gaga hoe mitovy go ihany ka izany. Oui. Ravalo, quand il est dans la panique, il connaît tout le monde. Et quand il est bien, attention. Tandem. Tandem. Zay ny amin'iny a. Tapitra voalazako daholo. Ny amin'ny volamena. Zao a. Teny androany hoe ho ataoko fohy fa satria iverenako izy io amin'ny zoma na amin'ny lahady. Afohy izy ny volamena sy reto 3 lahy voasambotra any Afrique du Sud. Satria araky ny teneniko anareo manomboka mahatsapa ny autorité sud-africaine na ny fanjakana sud-africaine fa tsy avy any Madagasikara ny volamena aloha voalohany. Faharoa tsy mbola nisy ohatran'izany teto ambonin'ny tany hoe anontaniany reto olona ho tsaraina aiza ny tiany izy tsaraina any Madagasikara sa tsaraina any Afrique du Sud. Dikan'izany tsy dia mazoto loatra ny autorité sud-africaine amin'ny resaka extradition ny
izy telolahy reo ary fantatro zany satria noho ny fifanakalozana sy ny resaka atao dia fantatro hoe tsy isy ny extradition aloha raha tsy vita tanteraka ny fitsarana anazy telolahy reo amin'ny enquête au fond zany na ny hoe criminel case ozy izy ny filaza zay ka dia samby hotahin'Andriamanitra tsika rehetra ambava homana akoho mieritreritra fa dia tsy maintsy milaza marina na makarary anareo ara fa tsy natao hanafisafiny olona nanao ratsy kosa itony fandaharany tony ary itony fandaharany tony dia karazan'le fandarana hoe tsisy compromis rehefa fopla ianao dia fopla tsisy négociation tsisy hoe amboamboarina pasipasoana eo non tsy maintsy lazaina amin'ny olona tsara zao ny glasinao rhum vanille dia teneniko hoe tsara rhum vanille dia tsara ratsy ny limonadenao dia ratsy tsy netiny nataonao tamin'ny fitondrana dia tenenina raha sahanao mandafa tsy mividy boinina ianao indro misesy tsisy procédure n'appel d'offre na tamin'ny asoa na tamin'ny venty raha sahanao mandahany zany dia mandava fa zavatra mibanaka be hitan'ny olona rehetra eo dia mbola misy saha ihany dia naturel zany hoe efa iainay daholo zany fa efa zao ohatran'ny disque gauche zany zay no mahatonga an'le amaranako azy hoe isika mihitsy anie mirary an'le fitondrana hoe mangalary tsy zany ho anany zava-mahory fa ianareo mirary ratsy ny zavatra ho ratsy amin'ny firenena no an'ny zava-mahory gadagada foana tafiditra amin'ny olana tsy tokony hidiranareo nareo ani mandra-piano veloma teko Fony sanandro ireo fahavalo mba ho potika dia zara ny aza misy olana ny fiainako imezana sy andatsy iaveo fifaliana ho azy fitahiana ho azy raha izao ny potraka nefa tsy fantany fa tsy anan zava-mahory mitazana fony sanandro ireo fahavalo mba ho potika dia zara ny aza misy olana ny fiainako imezana sy andatsy iaveo fifaliana ho azy fitahiana ho azy raha izao ny potraka nefa tsy fantany fa tsy anan zava-mahory tsy fantanda fifa misy anjely manodidina ay andriamanitry ny lanitra indrindra no misahirana manara-masoay tsy fantanda fa Jehova mitsy no miandry ay ka na inona zava-mitranga tsy anan zava-mahory tsy fantanda fifa misy anjely manodidina ay andriamanitry ny lanitra indrindra no misahirana manara-masoay tsy fantanda fa Jehova mitsy no miandry ay ka na inona zava-mitranga tsy anan zava-mahory mitazana fony sanandro ireo fahavalo mba ho potika mifaly amin'ny favoazako izy na sendra retina sy olana kely aho hiatananao azy fahasambaranao azy raha izao ny potraka nefa tsy fantany fa tsy anan zava-mahory tsy fantany
sahirana manara-masoay tsy fatanga fa tsy ova mitsy no miandriay kanahina zava-mitranga tsy anazava-mahory ay tsy fatanga fifamisy avely manodidina andriamanitry lanitra bendrindra misahirana manara-masoay tsy fatanga fa tsy ova mitsy no miandriay kanahina zava-mitranga tsy anazava-mahory ay kanahina zava-mitranga tsy anazava-mahory ay kanahina zava-mitranga tsy anazava-mahory ay zava-mahory ay tena zany tokoa ny hoe le zava-mitranga e. Tena tsy afenoko anareo fa tsy manana zava-mahory. Menace zany firarinana hidoboka, firarinana hienjera, firarinana ho faty, fanompanana apetraka eo anatrehan'Andriamanitra ny fiainako sy ny zavatra ataoko. Alaviriko ny lainga sy ny fitaka. Zay no mahatonga an'ilay betsaka foana ny manampy ary tsy manana zava-mahory. Vo hoe anao an'ilay 26 juin fotsiny zao, inona ny azo anampinanao monsieur Fleury? Fa iza kosa dia nareo mivady rery ve nitazona sy andraikitra ny sarotra amin'io andro io? Inona ny azo anampinanao? Lavilavitra miantson'izany. Izahay tsy afaka nohany fa lavitra zay. Aty États-Unis ve no misy anay? 600 € dia tonga aty nareo fa aleoko mahita anareo dia mba faly daholo ny rehetrarehetra toy ny havana avy any Canada, ny akama avy any Canada avy any États-Unis. $600 vous restez 2 nuits. Misy ny trano malalaka ny trano. Hitaraina ve ianao hoe Jesoa fa maninona no pain'ny olona? Maninona zao? Safidy ny raisinao ary lalana ny raisinao monsieur Fleury. Zakao ny vokany sy ny zavatra mitranga rehetra ao. Condition fotsiny alaviro ny fitaka, ekeo ny marina ary ekeo koa ny zava-misy. Dahoary Alpha Omega ametrahantsika ny zavatra ataontsika rehetra eo am-pelatanan'Andriamanitra. Dahoary veloma. Fanai tena rehetra tsy misy fetra maisana izale amin'inona. Azafady ane fijerenareo ny le malhonnêteté intellectuelle an'le olon-davalo dia lazainy fa mifafako ilay ono zany reto olona nifidy an-davalo. Aza fangaro le roa. Rehefa resy dia mahaiza resy. Tsy nisy doublant tao na hoe triplant. Efa nolazaiko fa raha ohatra literatura dia fafako. Hoe tsy comparable, zany ny soratanareo tao. I Ravaly ve nampitahaina amin'ny Sefombiny? Tsy zany ilay andrasana aminao fa ilay fifidianana hoe fitsapana ny hevitra hoe maharesy an'ny Sefombiny ve le anao ka 2 ny fidinao na 1. Efa tapitra ary efa mifaranana
ny resultat tamin'ny sondage io raha hiazakazaka zao ary nareo menakavy satria fantatro loatra ny fanamboaranareo feky de miazakazaka nareo hiezaka andrisan'ny sefimbilona fa saingy zao efa tapitra efa clôturé ny birao-pifidianana resinareo farafakeliny 16 points d'écart farafakeliny mazava ilay sefimbilona zay Davida nampidina n'ity Goliatanareo resy ity dadanareo aza miezaka nanda hoe efa nalaina capture lesako tsy avoa eo le capture ary mbo hitan'ny olona avoy tsisy olona mifidy tao ka hoe 2 ka ny fafana fa ny olona mifafana tao de reto olona manopa ary tsy mifidy akory rehefa tsy mifidy akory ianao dia tsy mifafana okay Fosy fanahy tena rehetra tsy misy fetra maizana iza le amin'inonata fokioanao hiderananao tompo izao marotoana riavo indrindramo izamo lehibe miotrana riandria manditry niandria manditra rehetra andohalika le fitramina ny lehilahy rehetra mietsika iakifa Jesosy ianao tompona izao tontolo izao iana iakifa anao ny izao lehibe miotranao famangely moni maie iana izao rehetra izao samy anandrapeo ka idera toy ny rano be no firandraonany mandraky izay manao alfa liga izao rehetra izao samy anandrapeo ka idera toy ny rano be no firandraonany mandraky izay manao alfa
tsy omega mandrakizay manao alfa tsy omega mandrakizay manao alfa tsy omega. Atindray zao dia misy an'ity andihana bakary. Vitsy hono sika kofona hono aboritanao letsy avoakanay eto koa ny mesazinao jiaby nanjingy anao nikotianao vadin'olona amin'ny MP ato amin'ny Facebook. Avao ile roa mba hojerena hoe mba zovy loatra viavy nitsakaiko zao. Mba tiako hita viavinareo zao zalahy. Rehefa tsy hita ho azo tenenina aza mamorona. Zara lahy ny vadiko ny tsara manja manam-pahaizana mino an'Andriamanitra, manompo an'Andriamanitra, mbola andeha hitady hafa indray koa. Sao dia very lafa adala ary zao na hoe olona matory am-pitoerana. Senoma mandram-piona tompoko. Very adala na tsy saina.